Andriamanitra ibe fitiavana sy be famindrapo nanana sy mahagaga ny fitantananao sy ny fandaharanao ny fiainanay olombelona, ny fitantananao sy ny fandaharanao ny fiainan'ny Eglizy, indrindra fa tafavoriantsy izay mianakavy noho ny fitsimbinana manokana ka mahatratra nyity fotoam-pivoriana volana septambra taona 2020 sy arivo ity. Misy efatra ambinipolo zarabe namokatra zany zao ny grand séminariste raha efatra ambinipolo tamin'ny herintaona dia tombo folo zany tamin'ity 1999 oktobra tamin'ity oktobra nisy zany pretra diocésaine tamin'izany 7 dia amin'izao izy tamin'izay ao anatin'izay monseigneur Marcelin zao moa zany izay voalaza teo izay hoe efatra mizato ny maty asany amin'ny anany angamizay ny maty dia nisy raika nandeha zay nisy atsika dia mafisaotra an'Andriamanitra ny fitomboany dia mamaly vavaka tokoa Andriamanitra mivavaka ho an'ny fitsoan'Andriamanitra. Ny misaotra sy mankasitraka ihany koa ny teany fanaitana nataony Père Taliteo hoe dia amin'izay ho tompona randray tokoa isika satria samy tompo-bagana azy avy. Atria moa raha taminy teo aloha dia missionnaire jésuite no nanokatra ny mission taty dia araky ny tahaky ny hevitra ataony monseigneur Gilbert Ramanatoine rehefa nanorina sy nanentana ny prêtre diocésaine teo aloha natao prêtre séculier dia izy hoe jésuite dia tahaky ny Mastai Joan Baptiste mpianolarana ka hoe lazany Jesosy izy tsy maintsy mitombo fa za kosa mikely. Dia rehefa ny amaly tsikelikely ny prêtre diocésaine dia misitaka tsikelikely ihany koa ny prêtre jésuite Jaison dia isika nivesaka amin'ny andray ny antanana ny asa rehetrarehetra ka dia ark'izay lazany tany teo hoe toko magnana azy aby sika amin'ny asa izay anerahana anendrenantsika. Now
eo ny nahavita eo ny mandray ny toerana vaovao isika rehetra rehetra ray aman-dreny zoky zandry eo koa ny diacre indrindra fa ianareo grand séminariste mahaty farana ny sorona masina zay niarahantsika nanolotra teto isoran'Andriamanitra izany satria lehibe ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika fa indrindra moa nampiombony ny tao anatin'ny eukaristia masina makasitraka bakatelo nareo pretra zay vao nohamasinina anatin'ny fitarihana ny sorona masina ka mamizara sady manome aim-panahy hoantsika homakivaky ny fiainana fa indrindra eo amin'ny andraikitra ny rahan'ny eveka atsika mandray ny fitenenana eto lafiny anankiroa no itoranany fitenenana dia voalohany mitodika amin'ireo diacre sy pretra zay vao nohamasinina fomba fiteniny hoe takalombelo fasabelo solo salakamanga fa salakamanga vandana ko misolo ny akango misolo ny firalahen'ny pretra ato amin'ny diocèse ny tegnako eo moa ny mopera secrétaire atin'ny fandrindrana sy ny fandaminana ihany koa misamy tompony zao teny zao aby fa magnatrika atrehina ohatra ny maso agnaty fitaratra ndray aman-dreny monseigneur Fidelis Rakotonarivo teny miatefa indrindra aloha voalohany aminareo zandry rahalahy diacre zay vao nohamasinina eo koa ianareo pretra zay vao nandray ny fanamasinany mahampisorona ka efa misantatra sy mena sahady an'izany fiainana izany efa teo ny masiny afaka maly ny fampiarabana sy ny fampirenana sosiny tsara amin'ny haharetanareo amin'ity fisoronana masina ity indrindra moa efa maneho ny fahavomonana raha teo zahay pretra zokinareo amin'ny atao hoe fiaraha-misy alahy hifampitantana miaraka aminareo izahay hotoky anareo koa rahalahy menaza zaho fampatoky eo sike maneo mandrakariva zahay miafaliena amin'ny fahatongavanareo amin'ny faniriena sanatria ny vava sahoran'ny kiopa ka ho tonga namana vao mavomavo misy fomba fiteny zay hoe ny atagna lavitra azy ho afarana kony akaiky fa ny saho raisy tagnana ko mbola mandray tagnana miarahaba anareo na zahay miarahaba zato miarahaba arivo tafiditra tao anatin'ny firalahen'ny pretra ato amin'ny diocèse zay tarihany son excellence ray aman-drenitsika ny évêque eo moa sofiny manolotra ny tandrony ny vicaire général zay hitarika atsika indrindra fa hampiombona atsika ato amin'ny fiaraha-miasa ato amin'ny tanim-boloboky ny tompo ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra ato anatin'ny diocèsesika eo anatrehana zay indrindra sa ho alavaina satria mbola be ny andiny sahay avela rehefa avy eo miara sakafo mbola misy keo ny baolina sy ny namany zavatra tsy azo iarana aby zay satria ny hafaliana hifampizarana ao anatin'ny fiombonana tahaka an'izao ka eo anatrehana zay tsahoay ny izahanareo fotsiny rehefa ta hoe nisy ny fotoana lavalava nampianarana anareo namindry natao tahata nalaky nandeha ary mahay mandeha nareo zao tonga amin'ny atao hoe lahara na mahadiacre lahara na mahapretra dia misy ny angady hoentinareo miasa araky ny fagnirahana zay nanirahan'ny évêque anareo hoentinareo miasa amin'ny toerana rehetra satria ny fagnirahana moa sy ny famonjam-pagnasa vita tamin'ny raika ka io ny angady zay avy amin'ny évêque ray aman-drenitsika hatolotra anareo raiso ampitiavana ary azo mifidy tany malemy hagnoraigna mpangady mandrosoa ary anareo diacre mandray azy ao monseigneur Soprano tomba reto boky reto maty finairano mianaranao arengany ireo menazy ampiasa zay tafia participation amin'ny alalany sy hivadika amin'ny teniny hivadika ampiloha ianarany iray sy izany fanay masina tia ny sata tiany boky afaka sila ditao mandroso koa ianareo pretra vao ny masinina
fitaovana ireo ary fitaovana marimarika kokoa ho famantarana sy endrika anehony diocèse fa tena zanany tokoa ianareo ary dia neveka ray aman-drenitsika mihitsy naolotra azy teo ka dia mitehaka sy miarahabanareo ndraikitra moa ary zay no fomba ifampiasana andraikitra atao amin'ny eglizy fa indrindra eto ny eveka ray aman-dreny zay nametraka fitokisana lehibe taminao mopère Kotondrina Don Pascal tanatin'ny taona maro ianao niaraniasa tamin'ny akaiky tamin'ny mahavikira général niarantantana an'ity diocèse ity be ny zavatra niarahana niarany zaka teo ny tsara teo ny mety ny manahirana teo ny olana niarahana maha teo ihany koa ny mamy ny fampizarana fa eo anatrehan'izay indrindraindrindra ny frahalahian'ny pretre zay tarian'ny eveka ray aman-drenitsika dia faly tamin'ny ezaka nataonao mopère vikira général Kotondrina Don Pascal makasitraka fa tsy voatanisa ireny rehetrarehetra ireny ny hatsara-pagnahy ny halemem-pagnahy fa indrindra ny fahasorana nentinao ny fampizara sy ny kolokolo ny pretre zay nakiny ny eveka taminao ihany koa fa nanana ansara be dia be tamin'izay kokoa aza ireo pretre tanora tanatin'ny taona maro dia ianao no niandraikitra ny jeune pretre koa akoatra ny andraikitra hafa moa tao anatin'izay fa ny mahavikira général no isorana anao eto zay atao hoe nahavita ianao satria mihoatra ny folo taona no nitantananao niaraka tamin'ny monseigneur ny diocèse amin'ny mahavikira général anao ny vatinazy tasoa aza hono hosoramenaka vao maika moa olon-dehibe ray aman-dreny tahaka an'izao sy ho hainay ny hakasitraka ka dia agny misy raha marimarika kely dia kely sa hanikahivoko fa voninahitra ifagnomezana sanatria ny vava safisianiagna aminao na fahabeniny aty fa tonga amin'ny ohatra sy ny fiteny aza hoe ny safisiana mahakely fagnome raha isampitiavana sy amin'ny kalemem-pagnahy dia mahasoava amin'izay ilana azy makasitraka atondray ianao mopère Lantorina Frédéric vicaire général vaovao zay va tena mafana dia mafana araka nany andreny monseigneur anao makasitraka makatena sahaty fa fotoana fohy taorian'ny fanendrena dia fa be ny asa natao sy natrehana tamin'ny fanampiana ny monseigneur efa santatra-mbava rano rehetrarehetra regny fa efa voateny tary amin'ny fivoriatsika moa ny hetaheta mampandriana fa indrindra ny fiandrandranay pretra anao eo amin'ny atahoa andraikitra mahavikira général ny indrindra fa ny hofanampiana ny monseigneur ray aman-drenitsika amin'ny fitantanana ny diocèse zay manana fanampy ngezabe eo anatrehan'ireo diocèse zay mifagnolobodinindriny amintsika fa indrindra moa ny diocèse rehetra eto Madagasikara dia izay rehetrarehetra zay sa vita mora fa dia sady mivavaka zahay no mirary soanao fa ianao dia sady taviny no volony mbola manana natao hoe hery sy ny tanjaka ary hazakazaka no miandry antsika atao anatin'ny diocèse dia ny herin'Andriamanitra mampahasoavana efa nomeny anao hatramin'izay mbola ampitombony eo aminao mandrakarivo mitombo ny vavaka atao anao amin'izao andraikitra vaovao zao mirary ny soa mirary ny sara ary eto dia mbola hamafisina koa ny teny amin'ny alalan'ny frahalahian'ny pretre diocésianina manontolony hoe fahavononana hiara-miasa aminao ndreto zahay asoy mandrakariva amin'ny fotoana ilananay indrindra fa apio raha misy ny fotoany fony raha misy ny ampahanjavatra na raha misy ny lafy-javatra tokony hanampiananay aza misalasala ny fangataham-panampiana izay samy fidy isaranganonina samy fidy ny hoe fahatanorana na fizokena fa dia izay pretra manontolo atao anivon'ny diocèse zay eo ambany fitarian'ny ray aman-drenitsika dia ianao sofina manolotra ny taniny mako dia ray aman-dreny tsahatory soadino fa mahalala ny mahaviravo na hifiky dia mirary soa mivavaka ary dia hotoizina zay vavaka zay manakariva amin'ny sorona masina agny misy anadraha kely dia kely sodrany tokotokoa mariky ny atao hoe afaliena mariky ny atao hoe firarena ny soa sy ny tsara fa eto isika atao anatin'ity diocèse ty sa hoay fa dia ato hoe dia ahifana ity hokondro miaravokatra ato amin'ny diocèse tsika mianakapy ka ny valoko maivana anatolotray dia mariky ny fofaly zay arahanay andena tehaka mafy be zay ny fo tompoko lasy tompoko vavy ary makasitratanao nanataksy misy vehivavy makasitratanao monseigneur tamin'ny mbola manamafy mifakasitrana ny fitokisana zay naperakao aminay pretra tokonona mandraikitra tao anatin'ny sotany pastoraly vaovao dia teto zahay maneo fahavonana mandrakariva ho amin'ny fiaraha-miasa aminao makasitraka indrindra
Eny mamy amin'izay taon'ny fiarahabana, taon'ny firariatsoa, ny reto zay indray adity ny andraikitra na mahadiatra na mahapretra indrindra moa fa ny fisaona ny vicaire général Odon Pascal na vitabe ty mba manana izay tendry nataon'izay mba mibavaka toy izany ihany koa père Frédéric andray ny andraikitra vaovao dia saona sy akasitrana amin'ny fanekena sy ny andraisana ampitiavana ny andraikitra izay ko dia mrasoanao ihany koa. Ny vicaire général moa no anametrahana ny fametrahana ny curé vaovao dia nareo zany tokony fanaraka aminy ny daty izay ametrahana ny curé vaovao rehefa vita veloma tetsipero raha ohatra ka raitra izy satria mbola misy ny visite pastorale dia fandaminana eo ihany miaraka amin'ny père Olivier secrétaire ny évêque. Zay loela zay lavo fa dia miraha soa atsika mirahala iavy avita soa ny ty taona vometomboka ty mba ny fahasoavan'izy tompo mba ny fakeretsany fanahy masina sy ny tsodran'izy Andriamanitra. Makasitraka tompolay ary makatenina tompolay.